miarabantsika rehetra indray any tokantrano any amin'izao takariva izao. Faly miaraka amintsika indray mandritra nyity fotoana zay arahantsika hideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira ity. Amin'ity androany ity dia somary nitsongo mpihira sy korala vitsivitsy izahay hiarahantsika rehetra mankalaza an'Andriamanitra. Ary ny hevitra tiana ampitaina ao anatin'izany fankalazana an'Andriamanitra zany koa dia ny tena hahatonga atsika handray ny fanahy masina, satria ilayntsika mihitsy zany fanahy masina zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny fanahy masina mantsy no mitarika atsika sy mitondra atsika ho amin'ny fideran'Andriamanitra. Fanahy masina no mitarika atsika amin'ny fibebahana sy ny fofonana. Fanahy masina no manome fifaliana ao antsika. Ny fanahy masina no manome ny fahamarinana zay tokony ho tazomintsika, ary ny fanahy masina no mampitraka ny lohantsika hibanjana an' Jesosy ho avy tsy eo le moramolanitra. Ka dia tena ilaina mihitsy zany fanahy zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro, eo amin'ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Koa ao anatin'reto hira vitsivitsy zay no fidinay reto zany dia tianay raha mba ho raisinao ny fanahy masina hiaraka aminao ary hitarika anao amin'izany fideran'Andriamanitra zany. Ety am-piandaona ara dia aseho atsika fa misy antoko-pihira vitsivitsy, korab vitsivitsy hiaraka amintsika mandrisy ty fiderana ty. Koa ny fideran'Andriamanitra nataontsika lolaharana. Izao no voalaza ao amin'ny Apokalipsy 5:10 ka ny 9:7 ny anaran'i Jesosy. Ary mihira ny firan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry izy manao hoe: lehibe sy mahatalanjo ny anasanao tompo Andriamanitra tsy to, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Andeha hiderin'Andriamanitra isika noho zany fahalehibeazany, fahitsiny ary indrindra fahamarinana zany miaraka amin'ny groupe voalohany, groupe Alison.
inona no andrasana Sabatano marika Fizino pamuruna Ramatsapa fahaziana inona no andrasana Sabatano marika Fizino pamuruna Ramatsapa fazana inona no andrasana inona no andrasana mamindra fo ambiko izany no antsoantso ny mpanao salamo ao amin'ny salamo farak amby efapolo ka ny andiny ny faefatra mamindra fo ambiko hoy izao Jehova mamindra fo ambiko sy trano ny fanahiko fefanao tataminao a ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra manana ny fanahy masina ekeny miasa ao anatiny dia mahay miakeloka ary dia miteny hoe mamindra fo ambiko mpanota Mamela
rehefa niaikeloka teon'andriamanitra isika dia tsy maintsy tariany fanahin'andriamanitra koa hibebaka ny amin'izany, hifona ny amin'izany. Ary izao voalaza ao amin'ny salamo fa 8:1 mifona Jehova, fonjeo e, mifona Jehova, ambino e. Izany nikikika ny olona, tariany fanahin'andriamanitra, mangataka famelana eo anatrehan'andriamanitra. Tsy mendrika rira yansony anarana kanefa mba ova mifona resi mitala tisvetizanaka fanani sinanuana rira situ nisipaka ilewanacha nanarapusinada lavutsiazunaremina salvamanenina ritumbu funze fareraka nifu ramitara neke famafino chani manzu tizaza sipakatu nyanjanjanauratzitu Ny fifaliana ambony indrindra dia ny fifaliana mahatsapa fa voavela eloka. Rehefa voavela eloka mantsy ianao dia tafaray amin'Andriamanitra, tafakambana amin'Andriamanitra. Ary rehefa tafaray amin'Andriamanitra ianao dia izao tiany mivavaka aminy. Ary rehefa mivavaka dia tariany fanahin'Andriamanitra mandrakariva koa. Nampitandrina mihitsy Jesosy rehefa mivavaka ao amin'ny Maty 9 manomboka ny 15 ary 17 manao toy izao hoe: ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka amin'ny mpiatsara velatsia, fa izy tiany mivavaka amin'ny tsangany eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitindry. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jetilisa, fa atao noho ny amaroan'ny teniny no iainona azy. Jesosy no nampitandrina ny amin'izany fomba fivavaka izany. Koa andeha naika io tariny fanahy masina eo mivavaka azy asandratsika eo amin'Andriamanitra.
izy no hiaro sy hitsinjana ireo teny fikasana Piainaneto antany fa Jesosy eo alono jerena ireo teny fikasana nomeny tehirizo ao amponao izany sukuni tananika finu fizinu itarika ana fizinu itarika ana fizinu itarika rehefa tafaraka amin'Andriamanitra isika dia azo antoka ny ho avy izany nefa tsy midika hoe de tena mandeha ho azy daholo ny fiainantsika mety misy zava-tsarotra alohantsika mety misy fahatsapana eny amin'ny lalana zay dia avintsika fa izao no toko eo atsika eo Jesosy ny mpianatry Jesosy ndray andro dia nandalo toe-javatra toy izany mihitsy ao Matthieu 9 ka ny 14 sy ny manaraka ary nisy tafidrivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka de efa nila voasafotry ny alin-drano ny sambokely fa izy natory ary nanatona azy izy ireo de namoasika anao hoe tompoko vonjeo fa maty izahay ary hoy izy taminy nahoana ny saritavitra ianareo kely finoana de nitsangana izy ka noteneny mafy ny rivotra sy ny ranomasina de tonga tony tsara ny andro rehefa miaraka amin'i Jesosy isika rehefa tarifana an'Andriamanitra isika de mahatoky an' Jesosy ka izao tsy maintsy tonga ho amin'ny fandresena ny fiainantsika. Famille, nous fait fiquer.
maereza eny matoky tiada tenang fantani ni maurana Tina terakan uresiana fanitu pure famu bana ny tena fahasambarana dia miaina ny fifaliana miaraka amin'Andriamanitra ety amin'ity fiainantsika ity. Ny tena fahasambarana dia migioka ny fandresena na inona zavatra lalovana ity. Ary ny tena fahasambarana dia miaina miaraka amin'Andriamanitra
any amin'ny mandrakizay sainy amin'ny toerana zay efa nomaniny ho an'ireo natoky azy. Ny fanahy n'Andriamanitra mitarika antsika higioga zany fahasambarana zany. Izao ny lazain'ny Salambo 4:20 manao hoe Jehova tompo maro sambatra zay olona matoky anao. Sambatra tritrika izahay manana fana tenany iray fa Jesosy tomponay nanao hoe andeha aho kanefa ho avy indray hitondra ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamotsity zany amin'ny endriny marobe mimahorety mampijaly izao tontolo izao fizahay tsy manay satria mijoro miandry ilay tomponay hitondra ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamotsity zany amin'ny endriny ary anao moavetsity ny otonisy hiadana raisonao ao ampo Kristy de ho sambatrianao ka ho toanay zay miandry ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamotsity zany amin'ny endrikay miandry ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina sady manantena fahasoavana kamotsity zany amin'ny hamaranantsika izao antsakira fiderana sy hahatonga antsika hanapa-kevitra ndray fanahymasiny zao dia tsara ny mahafantatra fa efa voasorotra ao amin'ny baiboly avokoa ny tantara an'ity tany ity hatrany am-piandohana ka mandra-pahatonga ny fiafarany efa hitantsika avokoa ireo zavatra nytranga rehetra ny famoronana ny amin'ny safidrano ny amin'ny zanak'Israely natongavan'i Jesosy olombelona ny nanaovany ny asany ny tsarana sy nanomboana azy tamin'ny asfijaliana ny nafatesany ny tsanganany tamin'ny maty ny akarany tany an-danitra ny antokana endrasantsika voalazo amin'ny soratra masina mazava koa nefa zany dia ny fiverenan'ny fanondrony eo amin'ny raolanitra hamarina zao tantara ratsy ny tany zao mandra-pahatonga an'izay fotoan'izay dia tokony feno fifaliantsika miandrandrana izany fiaviany zany ary ny fanahy masin'Andriamanitra no manome fifalianantsika isan'andro isan'andro amin'ny fiandrasana
fiaviany Jesosy. Aoka tsy ho kivy isika fa izany no tena mahatonga finoantsika ianana. Aoka hanana fifaliantsika amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy hoe litsony satria vaovao lehibe mbola tsy nitranga zany kanefa voalaza mazava ao amin'ny Baiboly. Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:10-20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny fanao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamianarana. Andeha iambina ary andeha hifaly hiandro ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra sika fa totosa antsaka sy andavan'ray ny fandaharantsika androany. Ary misaotra an'Andriamanitra satria afaka nianatra teo atongony ihany koa. Ary izany fianarana izany dia nanam-pahatsika hevitra fa teny ilayntsika tokoa ny manana ny fanahy masin'Andriamanitra amin'izao fiainana izay hainantsika izao. Etỳ am-pamaranana ary dia tianay ny hamaky izay voalaza ao amin'ny Romanina 4:10 ka 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa voasoratra hoe: raha velona koa aho i Jehova, ny lohalika rehetra andohalika amiko, ary ny lela rehetra iderin'Andriamanitra. Andeha iderin'Andriamanitra isika
eo ambany fitarian'ny fanan'andriamanitra andeha handohalika eo amin'ilay andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany ny ranomasina sy ny lorantsy zay rehetra ho amin'ny eo ambany fitarian'ny fanamasina samy io tahina isika rehetra ary dia manome fotoana antsika indray amin'ny manaraka veloma daholo tompoko